fitiavany ray any zanany dia hitanay amin'ny alalanareo zany ka dia ho tahina mihoatra ny nareo ho ela velona ary aritra hatrany farany ao amin'ny tompo dia manana koa tsika manana mpanompon'Andriamanitra dia manasa antsika hivavaka ho azy foana satria tena fananana harena be zany hoe manana ray zany sa tsy zany ve dia ho an'ireo izay tsy manana ray koa nefany dia tsaroa fa manan'Andriamanitra ianao izay rainao mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra ary tena be fitiavana indrindra sa tsy zany ve ianao tia te hatanana mafy ho an'izany zavatra rehetra zany. Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne et joyeuses fêtes à tous les pères. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa paix vous accompagnent tous les jours de votre vie. Amen. Androany tsika andao hivavaka. Raha mety ianao dia andao hitsangana hanaja an'Andriamanitra sahady izay efa eto amin'ity toerana ity. Dia ao anatin'ny vavaka manasa anao tanisao izay rehetra hainao momba an'Andriamanitra. Dia raha fotsiny izy androany hoe Andriamanitra misaotra anao fa ianao no raiko, misaotra anao fa zanakao, misaotra anao fa ianao dia Andriamanitra mahery mahagaga izay rehetra hainao momba an'Andriamanitra dia manasa anao tanisao anaty vavaka. Tsy hangataka tsika androany amin'ity vavaka maraina ity fa hiteny fotsiny mahiza an'Andriamanitra dia izany tanteraka izany ao anatin'ny culte izay ataontsika. Amen. Raha mety ianao dia asantra atao any amin'ny lanitra ny tananao dia derao izy. Oui Seigneur, oui Papa, nous sommes là aujourd'hui et nous voulons juste te rendre gloire. Nous voulons te louer pour qui tu es. Merci d'être un Père aimant pour nous. Aujourd'hui, nous célébrons les fêtes des Pères, mais nous voulons te célébrer également parce que tu es notre Père. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous sommes fiers d'être tes enfants. C'est un privilège pour nous de pouvoir t'appeler Papa, parce que c'est ce que tu es pour nous. C'est toi qui guides notre vie. Nous avons un Père qui est le Dieu de l'univers, qui est le créateur de toutes choses. Nous avons un Père qui est puissant plus que toute autre chose. Nous avons un Père qui est le roi des rois. Oui, Seigneur, c'est toi. Et c'est pour toi qu'on est venu ici aujourd'hui, juste pour te rendre gloire et pour t'adorer, pour qui tu es. Oui, Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites tout ce qui est bien venant de nous. Nous ne voulons pas t'offrir un culte religieux aujourd'hui, mais un culte qui vient vraiment de tout notre cœur, parce que nous t'aimons. Oui, Papa, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons vraiment plus que toute autre chose, plus que quiconque. Et nous sommes fiers, je répète encore, nous sommes fiers de t'avoir. Et nous sommes fiers de te servir ce matin. Nous sommes fiers de pouvoir te chanter ce matin. Nous sommes fiers de pouvoir t'adorer. C'est une grâce pour nous, Seigneur. Et nous sommes reconnaissantes pour ce moment. Tout ce que nous demandons, Seigneur, c'est de recevoir notre adoration, recevoir notre culte et d'agréer tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Enze sosia, res ni fiderana sy fiankofana zay atolotra eo anao androany. Satria anao rery mendrika izany. Mendrika loatra ianao zay sosia. Androany ianao tompoko a. Ndao tsika iankohaka eo anatry an'Andriamanitra fotsiny. Tsarovy fa ny zanak'olombelona dia noforonina mba iankohaka. Ary ny zanak'Israely rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izay fototry ny fiankofany dia lasa nitady zavatra hafa iankohofany, lasa nanao sampy izy satria efa ao anatin'ny zanak'olombelona ny natao iankohaka. Ka ianao androany tompoko hoe andao iankohaka amin'Andriamanitra ilay tena mendrika ny fiankofany. Androany ndao tsy iankohaka satria mitady zavatra isika, fa ndao iankohaka fotsiny satria Andriamanitra izy ary mendrika izany izy. Dia ny ten'Andriamanitra milaza hoe tiava amin'ny fonareo, ny fanahinareo ary ny sainareo. Andao androany tsy hanara-drenirano fotsiny fa tena hoe zavatra sainao no teneninao anatin'ny tononkira, zavatra tena ao anatin'ny fonao no teneninao anatin'ny tononkira. Andao tena
Resentsika ny fombafomba sy fahazarana fa ndao ihany koa ka marina. Oui Seigneur, tu cherches des adorateurs aujourd'hui qui t'adorent en esprit et en vérité. Et que tu puisses localiser chacun de nous pour être un vrai adorateur. Tenez-moi banere Jesosya. Ihany koa koa anaty anao satria Andriamanitra ianao. Fusi fanai tenarecha Timi si fecha Naizalea ninunara Fukuana videranau De la zao e zao manontolo anandratra anao fa ianao lay avy indrindra. Iza muno lehibe mihoatra anao. Iza muno lehibe mihoatra. Ry Andriamanitra, ry Andriamanitra, ianao zany Jesosy. Nichinia chamanisha. Androany zay Jesosy, ny voary rehetra zay noforonao dia hilefitra manoloanao ilay mpahary anay. Tsy ankohaka amin'olo zay, tsy ankohaka amina zavatra izay, fa aminao rehetra ilay mpahary anay satria mendrika anao izany. Lohalika rehetra andohalika. Lohalika raha mbola manam-pofonay zay Jesosy dia iaiky amin'ny vavanay fa ianao tomponay, ianao mpamonjy anay, ianao nahary anay. Iaiky anao zay Jesosy ianao izao rehetra izao. Izao rehetra izao. Samy anandra teo ka hideranao. Ka hideranao funirano be. Funirano be no final jauna. Marcha kizai. Oh, quando arba. Izao tutul izao yara yek anjuan. Fanonier de social. Izao tutul izao yara irai. Sismayer mihoatra anao, tsisy azo arina amin'ny herinao. Izao manontolo anandratra anao.
androany izay Andriamanitra. Raha miankohaka aminao dia tsy hoe hitady zavatra izay afaka ataony tananao. Fa tena hiaiko fotsiny izahay fa Andriamanitra ianao. Dia atoky anao izay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ity anao izay amin'ny zavatra rehetrarehetra ary hanompo anao izay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ninona zavatra lalovanay Andriamanitra dia tsy mahova Andriamanitra anao zany. Na tsara misy eo amin'ny fiainanay dia Andriamanitra ianao. Na mandalo olana izahay dia mbola Andriamanitra foana ianao. Na tsy mifanaraka amin'ny mety fisainanay ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia mbola Andriamanitra foana ianao. Ka dia miankohaka manome voninahitra anao amin'ny zavatra rehetra. Tsy miankina amin'ny tranga zavatra misy, tsy miankina amin'ny toetrandro, tsy miankina amin'ny fotoana. Fa ny fonay dia ampiakenay foana fa ianao ilay izy hatrizay ka mandrakizay ary tsy manam-pataperana ianao Jesosy. Ilay talohany ary ho avy-indray Jesosy, ampelatananao ny fiainako Jesosy, mpanao fahagagana. Ilay talohany ianao zany Jesosy. Toi qui es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Toi qui règnes éternellement. C'est toi qui as notre vie entre tes mains. Nous t'adorons ce matin. Sachi e non la easy e non easy. Yanao. S'asseoir nam não Andriamanitra.
Bulila zizai fayanom Yahweh. Basen non ezantun kizan. Izlay alfa. Namurnan zavatra rehetrarehetra tsy nisy zavatra tao aloha. Izy ilay oméga, le miazona ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny fahany. Ary tsy misy miafina aminy fiainantsika fa eo an-tanany ny zavatra rehetrarehetra. Ny anjarantsika dia miankohaka eo anaty trano fotsiny fa izy efa miazona ny zavatra rehetrarehetra. Ka hiteny ianao androany amin'ny fonao rehetra hoe ianao no Andriamanitra ka hiankohofako. Ianao ny Yahweh. Afaka miran'izany ve fiangonana androany? Ianao ny Yahweh. Seigneur, vois le peuple qui t'adore et qui te reconnaît comme Dieu. Au dépit de tout ce qu'on peut vivre, on reconnaît que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Yahweh, 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 Alpha, Omega. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega, Tmanaten betsaka mba zay andro amin'ny maraina. Fa ny fonay, jereo ny fonay manaiky anao. Manaiky anao ho Andriamanitra, manao izay tianao atao eo amin'ny fiandriananao. Tiankohaka izahay amin'ny fanasitranana izay azonay. Tiankohaka izahay amin'ny fitahiana. Fa miankohaka izahay amin'ilay loharano ny zavatra rehetrarehetra. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste proclamer cette phrase que tu es Dieu, alors nous t'adorons. Nous n'allons pas chercher 1000 raisons pour pouvoir t'adorer, mais juste le fait que tu sois Dieu suffit. Et nous allons dire de tout notre cœur, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu
et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Nini na zavatra lalovanao dia izany fotsiny déclarena androany hoe ianao ny Andriamanitra ka iankofako. Tu es Dieu, et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons. La Zoyani, tu es Dieu. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Tu es au-dessus de nous. L'alpha, Oméga, oui, c'est toi, Seigneur. Et nous t'adorons, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Rametenao amin'ny fona rehetra dia avereny izany hoe Andriamanitra ianao ka iankofako. Andriamanitra ianao ka ho ajaiko. Andriamanitra ianao ka omeko voninahitra. Ka na manonja aza ny rano dia mbola ilaza fa tompo ianao. Ninina zavatra mitranga amin'ny fiainako dia ilaza foana fa tompo ianao. Ary atoky anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Satria ianao no Andriamanitra dia tsy atahotra. Satria ianao no Andriamanitra dia atokony amin'ny hoaviko aho. Satria ianao no Andriamanitra dia manana ny zavatra rehetra. Raha manonja ny rano Jesosy aho dia ilaza fa tompo ianao. Mbola ilaza fa tompo ianao. Mbola ilaza izahay androany fa tompo ianao ninina ny zavatra miseho. Yes. Yeah. Yeah. Ilaza fa tompo ianao. Jesosy mifony izahay ny amin'ny tsy finoanay sy tsy fatokianay fa ka izay manana Andriamanitra lehibe mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray izay dia hitondra amin'ny fiainanay arak'izay tianay nefa ka izay manana mpitondra mahay. Androany izay ilaza fotsiny Jesosy fa manaiky anao izay ataovy izay tianao atao amin'ny fiainanay. Raha manonja ny rano arahin'ny tafiditra tsy anantahotra fa eo ianao. Raha eo ianao no mpamonjy ahy mbola ilazao fa lazo ihany hoe raha manonja ny rano. Tsy miankina amin'ny zavatra lalovanay ny fahaizanao manao fa izay manaiky foana Jesosy hoe tomponay ianao, Andriamanitra ianao, mpanjakanay ianao. Mbola ilazao, mbola ilazao ianao, mbola ilazao fa dia mbola hiteny aho hoe tompo ianao. Fa nino niseo mbola ilazao
samiary tompoko makany toerantsika avokoa isika rehetra. Que chacun regagne son siège maintenant. Arabaina avokoa ianareo rehetra izay fa tonga manotrina an'ity fotoan-dehibentsika ity. Et nous vous saluons chaleureusement, vous tous qui êtes venus ici à ce culte. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoana izao en ligne. Et nous saluons chaleureusement également tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ary satria androany no fetiny ray dia arabaina avokoa ianareo ray mpianakaviana rehetra na eto na ny tokantrano misy anareo any. Et puisque aujourd'hui c'est le jour de la fête des pères, et je salue chaleureusement tous les pères qui sont ici et tous ceux aussi qui nous suivent en ligne de chez eux. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ray mpianakaviana ho fitahina ho an'ny ankonana ny ray mpianakaviana amin'izao fiangonana izao. Au nom de Jésus, je proclame que tous les pères soient une source de bénédiction pour leur famille. Ho tanteraka tokoa ane izany tompoko. Et que cela soit accompli. Satria efa teka ihany isika dia ataovy mafy be mihitsy ny tehaka ao. Et acclamons donc très fort le Seigneur pour cela. Alléluia! Alléluia. Amin'izao fotoana izao isika dia anokana fotoana anaovana vavaka. Et maintenant, nous allons passer au moment où nous allons être en prière. Mila manao vavaka isika. Nous devons prier. Ho fanamafisana fa isika dia an'Andriamanitra. Nous devons prier pour vraiment marteler que nous sommes le peuple de Dieu. Ao amin'ny Romanina toko 12 ao dia misy fanentanana manokana hoe mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona sitraka sy masina ho an'Andriamanitra. Car la Bible dit dans le livre des Romains que nous devons être un sacrifice vivant et saint pour notre Seigneur. Isanandro dia mila manamafy ny fahalorantsika tena ho an'Andriamanitra isika. Et chaque jour, nous devons renouveler ce sacrifice envers Dieu. Ary mila mijoro tsara hoe tena an'Andriamanitra isika. Et nous devons être chaque jour un témoignage que nous sommes le peuple de Dieu. Ka na inona atakina devoly mamela antsika olon'Andriamanitra dia toeritsika izany fa amin'ny alalan'ny vavaka dia hivavaka isika mba hijoro tsara ho an'Andriamanitra. Et quoi qu'il arrive chaque jour, quelles que soient les attaques du diable contre nous, nous devons tenir ferme et rester dans la prière que nous sommes le peuple de Dieu. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Et nous allons donc prier maintenant. Ho anareo vaovao toka eto sokafa mivavanao dia mitenena mihitsy ianao. Pour vous qui êtes venus pour la première fois ici, exprime-toi vraiment et prie. Hoary ny ao anatin'ny fotsika rehetra. Que chacun expose ce qu'il a au fond de son cœur vraiment. Averiko indray ilaina isika mitoetra ho an'Andriamanitra mandrakariva. Et je vous le répète encore, nous avons besoin de montrer dans la prière que nous sommes le peuple de Dieu jour après jour. Ataontsika ny andiny voalohany ihany amin'ilay hira hoe o ny ran'i Jesosy vita izay tonga dia hivavaka avokoa isika rehetra. Nous allons entamer la louange, le sang de Jésus, le premier strophe. Ensuite, nous allons passer à la prière. Apetrao ny fonao tananao dia akipimy masonao dia ataontsika ilay hira. Garde ta main sur ton cœur et nous allons commencer. Dia izay hira izay mbola veritsika ihany. Et nous allons prier maintenant. Mivava tahaka anay ihany koa ianareo izay any an-tokantrano any. Vous aussi qui nous suivez chez vous, priez avec nous ici. Samy manokatra ny vavany dia manamafy fa ianao dia ho an'Andriamanitra. Que chacun s'exprime et dise que nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Ary mafiso mba hitoetra ao anatinao Jesosy.
et réaffirme que Jésus-Christ vit en toi. Samy mivavaka arak'izay fanentanana izay isika rehetra. Que chacun prie maintenant. Raha malotena tsara ho an'Andriamanitra ianao dia andray ianao izy. Si tu te repens vraiment devant Dieu, Dieu va t'accueillir maintenant. Ary raha nanota ianao dia manao fifonana amin'Andriamanitra fa amela ny helokao izy. Et si tu as péché devant Dieu, repens-toi sincèrement, car Dieu va te pardonner aujourd'hui. Tena mamela heloka Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy sy ny rany nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Dieu pardonne vraiment aussi à cause de Jésus-Christ et à cause du sang qui a été versé sur la croix. Toy izany mivavaka ho antsika rehetra tompoko. Continue la prière. Mangataka antsika rehetra mba angina indray a. Nous allons garder le silence. Iarahantsika manao la hira hoe ny foko ry mpamonjy andiny voalohany ihany. Nous allons faire ce chant dans la communion maintenant. Mon cœur, Seigneur. Aoka hitohy hifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao. Gardons la concentration sur notre Seigneur. Meteza tena manaritra ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra ianao. Je t'encourage à te rapprocher du trône de Dieu maintenant. Ataontsika la hira hoe ny foko ry mpamonjy. Nous allons faire le chant. Tsy afaka ho apoko. Amen. Amen. Dia ino tsara indray a ty fanentanana ataoko anareo ity. Et je vous demande d'écouter attentivement cette annonce que je vous fais. Mbola nokana fotoana anaovana vavaka isika. Et nous allons encore réserver un moment de prière maintenant. Tsy hivavaka ho anao ianao Ce n'est plus une prière pour toi-même, fa hivavaka ho any namantsika rehetra. mais c'est une prière pour le prochain. Misy amintsika eto zany zao a
Il y a, azafady misy amintsika eto zany zao a no manana olana lehibe zay tena tsy voavany mihitsy. il y a certains frères et sœurs parmi nous ici qui ont des problèmes vraiment très difficiles. Efa tena very hevitra mihitsy izy ny am'le olana mahazo azy. Ces frères et sœurs sont vraiment tourmentés par ces problèmes. De mino ianareo fa amin'ny alalan'ny vavaka zay ataontsika ho an'ny namantsika dia vonjena io namantsika io. Et je vous encourage que c'est par votre prière pour les problèmes de ces frères et sœurs qu'ils seront sauvés aujourd'hui. Tsy fantatrao io olona io fa ianao fotsiny mivavaka arak'izao fandamenana izao dia iainanao Andriamanitra dia vonjena ny namanao. Il se peut que tu ne connaisses pas ces personnes, mais grâce à la prière que tu fais, Dieu va agir sur ces personnes-là. Mety misy zavatra iriny namanao ihany koa tamin'ny taona lasa tamin'ity taona ity fa tsy toka eo amin'ny mihitsy le zavatra niriny. Il se peut aussi qu'il y ait des choses que nos frères et sœurs ont entendues depuis l'an dernier, mais qui ne sont toujours pas exaucées jusqu'à aujourd'hui. Fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia hoefain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga lay niriny. Mais c'est grâce à la prière que tu vas faire maintenant que Dieu va exaucer cette attente. Ianao hivavaka ho an'ny namanao, Tu vas prier pour ton prochain, namanao hivavaka ho anao. et ton prochain à côté de toi va prier pour toi. Ao anaty fifankatiavana sy firaisapo no anaovantsika an'izany. Et dans cette communion et dans cet amour, nous allons faire cette prière. Fa mialohan'izay a dia asehoy fa vonona ny anadio ny fonao ianao. Mais avant cela, tiens-toi prêt à rendre pur ton cœur. Ahoana moa no afanao mivavaka ho an'ny namanao nefa ny fonao azy maloto? Comment est-ce que tu peux prier pour ton prochain si ton cœur n'est pas purifié? Ahoana no afanao mivavaka ho an'ny namanao kanefa iny namanao io azy a tsy azokazonao loatra? Comment est-ce que tu peux prier pour ton prochain alors que celui-là même, tu ne l'aimes pas trop? Dia zao ny zavatra mety hitsanga. Et voici ce qui peut arriver. Ny namanao nge ho vonjen'Andriamanitra androany e. Ton ami, ton prochain peut être sauvé aujourd'hui même. Fa ianao zay manana fo maloto no hanana olana be amin'Andriamanitra. Mais toi qui as le cœur entaché et non purifié, tu vas avoir un problème vis-à-vis de Dieu. Dia zao zany ny fomba ataontsika mba ahafahantsika mifampivavaka. Et voici ce que nous allons faire pour prier les uns aux autres. Raha possible aminareo ilay tokantrano dia ataovy ihany koa ity zavatra ataona ity. Et vous également qui nous suivez en ligne, vous allez faire de même. Hitsangana isika dia ifampitantana olona telo na olona efatra na olona dimy na olona enina. Nous allons nous lever et nous allons tenir les mains par groupe de 3, 4 ou 5 personnes. Somary miala eny amin'ny toerana misy anao mihitsy anao dia manatona ny namanao dia ifampitantana isika. Recherchez les voisins à côté de vous et mettez-vous Dia par mitsangana groupe. aza tompoko. Dia fanato antsika, fanatona. Nous allons nous rapprocher. Na Rapprochons-nous. olona telo ianareo mety, na olona efatra mety. Que vous soyez 3 ou 4, c'est possible. Aza vela izy sy tanana tsy ifampitohy. Gardez les mains enchaînées entre vous. Dia andao mbola veritsika lahira hoe o ny ran'i Jesosy vitsy zay dia mivavaka ho an'io namanao io anao zay tsy fantatra hoe inona zao ny zavatra ilaina. Nous allons faire le premier strophe du sang de Jésus. Ensuite, nous allons prier pour notre prochain. O ny ran'i Jesosy. Atao ve folo rehetra ny raha no manadio ahy mbola veritsika iaza iry izay. Samy mivavaka ho an'ny namanao ianao. Que chacun prie pour son prochain maintenant. La zao zay matery ny fonao ho an'ny namanao tantaninao io. Annonce tout ce qui vient en ton cœur pour ce prochain à côté de toi. Fa amin'izay n'Andriamanitra antsika rehetra izany.
car Dieu va venir nous sauver, nous tous. mino fa manatrika ty fotoan-dehibe ity mitobotsika. Crois que notre Seigneur Dieu assiste à ce culte maintenant. Vonina ny aino ny vavaka ataontsika izy. Notre Seigneur Dieu est prêt à écouter cette prière. Izy zavatra lehibe sy mahagaga ho ataon'Andriamanitra aminareo. Dieu va faire de grandes choses merveilleuses maintenant. Ho havan'Andriamanitra isika amin'ity androandroany ity. Dieu va certainement nous mettre de côté maintenant. Toy izany ny vavaka ho an'ny namanao na dia verimberinao aza le tolom-bavaka. Continue encore à prier pour ton prochain, même si tu répètes encore ce que tu as. Dia mangina daholo tsika rehetra amin'izao fotoana izao. Et nous gardons le silence maintenant. Hivavaka ho anareo ao. Je vais prier pour vous. Ry Andriamanitra ranay masina zay any an-danitra eo. Notre Saint-Père qui es aux cieux, Ianao no Andriamanitra rainay noho ny amin'i Jesosy. tu es notre Dieu, notre Père par Jésus-Christ. Ary zao vavaka iaranay manao zao Et cette prière que nous faisons dans la communion, dia heninao ary ho tanteranao. tu l'as écoutée, tu vas la rendre. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena avokoa zay rehetra manana olana toka eto androany. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui ont des problèmes seront sauvés maintenant. Ilay vavaka nataony namanay teo tena ho tanteraka arabaky teny. Et la prière que nous avons faite tout à l'heure pour notre prochain va être réalisée. Ositranonao ihany koa zay olona rehetra marary toka eto androany. Et tu vas guérir aussi tous les malades qui sont venus aujourd'hui. Ny vavaka nataony namanay teo dia manasitrana ny olona marary. Et la prière que nous avons faite tout à l'heure guérit les malades. Ary ny fanirinay tsy azo hatramin'izay omenao anay. Et toutes nos attentes que nous avons eues, nous allons les voir se réaliser maintenant. Amin'ny alalan'ny vavaka nataony namanay dia tanteraka ny fanirinay. Et par la prière que nous avons faite tout à l'heure pour nos prochains, cela va se réaliser maintenant. Tena fagagana ho anay zany Andriamanitra. Et c'est un grand miracle pour nous. Tena fagagana ho anay zany. C'est un grand miracle pour nous Ka dia tous. misaotra anao ao. Et nous te remercions, Père. Misaotra anao ao. Nous te remercions, Père. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Nous te remercions au nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Samy ary maka toerana sika rehetra. Que chacun regagne sa place. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria azo antoka fa ny hainao antsika Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy. Acclamons le Seigneur car nous sommes certains qu'il nous a écoutés. Raha mbola misy mafy no zany miteka ao dia ataovy ihany. Et acclame encore plus fort notre Seigneur. Ataovy mafy ihany miteka. Acclame très fort notre Ataovy Seigneur. mafy ihany miteka. Et acclame encore et encore. Halleluja. Alléluia. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire seule revienne à notre Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiroso hitondra ny fanatitra. Et maintenant, nous passons au moment où nous allons apporter nos offrandes. Mampahiranareo aho mba hanao an'izany amin'ny fonareo rehetra. Et je vous encourage encore à le faire de tout votre cœur. Satria tenin'Andriamanitra no ankatoavintsika. Puisque c'est la parole de Dieu que nous obéissons. Eto ny ampahafolokarena. Emmène ta dîme. Eto izay azonao hoentina ho an'Andriamanitra androany. Emmène toutes tes offrandes que tu as portées devant le Seigneur aujourd'hui. Engane ka izay nambaran'Andriamanitra mikasiny amin'ny ampahafolokarena sy ny famezana ataonao dia ataony tompo tanteraka aminao.
Et je déclare vraiment que toute la dîme et que toutes les offrandes que tu as fait, Dieu te le rendra. Anao irana kiray isika ona dia zany dia mangataka anareo tompoko zay toy ny mpahafolokarena mba handroso ety anoloany. Et à travers le chant de l'ange que nous allons faire, nous pouvons venir apporter les dîmes devant. Mangataka ndreto mpitarika fiderana ary anao hira miaraka amintsika rehetra. Et la louange va commencer maintenant. Je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, Yahweh, ton nom est très saint. Je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi, personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Je ne le prendrai pas en vain. Chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, ton nom est très saint. Je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, 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 non. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que Rien toi. n'est au-dessus de toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi, personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi mène à la liberté? Personne, personne, personne. Qui d'autre ne sauve et guérit nos blessures? Personne, personne, personne. D'autre que toi peut marcher sur les eaux? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire tomber les géants? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire le lion? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? No one nowhere, no one nowhere, no one nowhere, no one nowhere. Nobody like you, nobody like you, no one nowhere, no one nowhere. Everybody, let's sing. No one nowhere, no one nowhere,
peut acclamer fort le Seigneur. Tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny afatr'Andriamanitra ho anareo ny tenako. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous apporter le message de Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy hiteny amintsika rehetra ny tompo androany. Au nom de Jésus, le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Ary hitondra zavatra lehibe sy magaga ho anao manokana ny afatra zay entina androany. Et il va faire de grandes choses dans ta vie particulière aujourd'hui. Raha mino an'izany ianareo dia angatahako hiteka faran'izay mafy. Si vous croyez cela, acclamez très fort. Ary reto mpitarika reto kosa dia hometsika toerana. Et le groupe de louanges peuvent prendre leur place. Ny lohahevitry ny afatra entiko anareo androany dia izao. Le thème du message d'aujourd'hui est ceci. Misy hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu. Averiko indray hoe misy hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Je répète encore, il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu. Ho vakitsika ny Baiboly no miaretiko fatelo amby roapolo andihy fasivy amby folo. Nous allons lire la Bible dans Nombre chapitre 23, verset 19. Toy izao no voasoratra. Voici ce qui est écrit. Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona kanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Manamafy an'izany ny Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Cela est confirmé dans Luc chapitre 1, verset 37. Hoy ny voasoratra hoe fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Il est écrit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Miteny aminareo sahady aho ny iny fa manana ny heriny sy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra voalaza ato anatyity Baiboly ity. je vous demande de croire qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible. Averiko indray hoe mitona anareo sahady aho ny ino fa manana ny heriny sy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra voalaza ato anatyity Baiboly ity. Je répète encore, je vous exhorte déjà à croire qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible. Dikan'izany dia izao. Cela signifie Ireo teny rehetra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly dia marina ary teny nataon'Andriamanitra ho tanterahina. que toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible sont la vérité et Dieu va les accomplir. Fanampin'izany tsy misy teny nataon'Andriamanitra ato anatyity Baiboly ity ka hoe sarotra aminy ny manefa azy. À part cela, il n'y a pas de parole dans la Bible que Dieu n'arrive pas à accomplir. Mazava ilay voalazany Nomery toko fatelo amby roapolo andimy fahasimy ambin'ny folo teo. Ce qui est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19 est clair. Hoy Andriamanitra hoe tsy olombelona aho kandaingy. Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Hoy Andriamanitra hoe tsy olombelona ka manenina ny amin'ny teny nambarako. Dieu a dit, je ne suis pas un homme pour regretter la parole que j'ai annoncée. Ama-Andriamanitra zay rehetra noteneko dia tsy maintsy toaviko. En tant que Dieu, tout ce que j'ai dit, je l'accomplis. Ama-Andriamanitra zay rehetra nambarako tsy maintsy tanterahiko. En tant que Dieu, tout ce que j'ai annoncé, je l'exécute. Ary ambarako aminareo hoy Andriamanitra fa reny teny nambarako reny dia tsy sarotra amiko ny manefa izany. Et je vous dis que toutes ces paroles que j'ai annoncées ne sont pas difficiles pour moi pour accomplir. Eno tsara ke reto tantara entiko milaza aminareo fa manana ny heriny sy ny fahefany tokoa ny teny nataon'Andriamanitra. Soyez bien attentifs à ces histoires pour vous confirmer qu'il y a vraiment une puissance et une autorité dans la parole de Dieu. Ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zan'Israely no ambarako aminareo voalohany. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au temps des Israélites.
tojolana faran'izay mafy nisan'ny Israely raha niala tany Egypta ho any amin'ilay tany todradro sy tantely. Les Israélites ont rencontré de très grands problèmes quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers le pays où coule le lait et le miel. Araka ny voalaza baiboly nisy ranomasina mena, misy ranomasina midadasika nanaka anazy ireo tsy afahany manohy ny diany. Selon ce qui est écrit dans la Bible, il y avait la mer Rouge qui était un obstacle devant eux pour qu'ils ne puissent pas continuer leur chemin. Ary tato afara indray nisy an'ireo miara-miaina Egyptianina zay tena tesitra andeha amabo azy ireo eo alohany ranomasina mena. Et derrière eux, il y avait l'armée des Égyptiens qui était très furieux et qui voulait les ramener derrière la mer Rouge. Raha ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia tena tapidalakaleha ry zareo zanak'Israely. Ce qui s'est passé en ce temps-là, les Israélites n'avaient plus aucune issue. Fa izao ry havana ny vaovao lehibe ambarako aminareo. Mais voici, bien-aimés, la grande nouvelle que je vais vous annoncer. Tsy namela andreo zanak'Israely ho rery sy ho resin'ny olana Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Moïse, le prophète de Dieu, n'a pas laissé les Israélites seuls. Amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra Mosesy En tant que serviteur de Dieu, dia nampahery sy napitraka ny olona izy. Moïse a encouragé son peuple. Ary nanao izay ananany zanak'Israely finoana ny ho voavonjy. Et il a tout fait pour que les Israélites aient la foi d'être sauvés. Ry fiangonana malala manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Zany mihitsy ny toerana nameatran'Andriamanitra ny mpanompony. c'est vraiment la place que Dieu a donnée à son serviteur. Nataon'Andriamanitra ho pampahery sy mpapitraka manoloana ny olana ny mpanompon'Andriamanitra. Dieu a fait que son serviteur soit quelqu'un qui encourage devant les problèmes. Nataon'Andriamanitra fitaovana ampatanjaka ny finoan'ny olona ny mpanompon'Andriamanitra. Dieu a fait que son serviteur soit un instrument pour fortifier la foi de son peuple. Sabatra ke ianareo fiangonana manana anay ho mpanompon'Andriamanitra e. Vous êtes vraiment bénis, vous, l'Église, qui avez le peuple, le serviteur de Dieu. Asa teny fa zao mihitsy voalaza baiboly ho Paoly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. N'oubliez pas, voici ce qui est écrit dans la Bible. Paul a dit que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Ka hoy aho hoe sambatra ianareo manana anay ho mpanompon'Andriamanitra. Alors vous êtes vraiment heureux de nous avoir comme serviteurs de Satria Dieu. amin'ny alalanay dia mahazo fampahirezana ianareo. Parce qu'à travers nous, vous recevez des encouragements. Amin'ny alalanay dia afaka mitsaka ianareo izay manana olana. Parce qu'à travers nous, vous pouvez être fortifiés, vous qui avez des problèmes. Amin'ny alalan'ny teny voaka vavanay dia afaka hitombo finoanareo. À travers la parole de nos bouches, votre foi peut être fortifiée. Dia zao ny teny natao Mosesy mpanompon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely be olana. Et voici ce que Moïse a dit au peuple d'Israël qui avait beaucoup de problèmes. Ho Mosesy tamin'izany fotoana izany asa matahotra ianareo fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah Andriamanitrareo. Moïse a dit en ce temps-là, n'ayez pas peur, mais vous allez voir que Dieu va vous secourir. Asa matahotra mihitsy ianareo na dia ranomasina mena aza no eo anoloantsika. N'ayez pas peur, même si c'est la mer Rouge qui est devant nous. Asa matahotra ianareo satria hiady ho antsika ny Andriamanitsika. N'ayez pas peur, parce que notre Dieu va combattre pour nous. Ary tena marina be mihitsy zany teny nataony Mosesy zany. Et cette parole de Moïse est la vérité. Andaovakitsika ny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo manompo eny andininy fafolo. Nous allons lire Exode, chapitre 14, verset 10. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Dia toy izatsika ihany ny famakina ilay teny fa tapaka ilay soratra teo a. Nous allons continuer de lire la parole. Averiko vakina manompo amin'ny fafolo. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy. Dia rehefa tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarana tamin'i Jehovah ary koa izy tamin'ny Mosesy. Moa tsy nisy fasiny vatany Egypta no nentinao faty aty anefitra izahay. Nahoana no nanao zany
taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta. Tsy zao fa no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe ok zay fa avy arao ihany izahay anompiny Egyptianina fa aleonay manompiny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Aroa misesy ty le teny fampahirezana sy teny mampitraka ny zanaka Israely. Aroa misesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mitanono fa ho hitanareo fa mijeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Dia mbola nampahery sy napitraka ihany Mosesy 10:10. Jehova hiady ho anareo fianareo kosa angina. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « Voici la parole d'encouragement que Moïse a dit pour les Israélites. N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Acclamons fort pour le Seigneur. Dia akoatr'izay fampahirezana nomeny Mosesy ny zanaka Israely izay. À part ces encouragements que Moïse a donnés aux Israélites, Satria olon'Andriamanitra zanaka Israely. parce que les Israélites sont le peuple de Dieu, Dia tsy maintsy nandray andraikitra ny tompon'Andriamanitra tsy to ho famonjena ny olony. le Seigneur Dieu Tout-Puissant a pris la responsabilité de sauver son peuple. Averiko indray hoe satria olon'Andriamanitra zanaka Israely dia tsy maintsy nandray andraikitra izy ho famonjena ny olony. Je répète encore, parce que les Israélites sont le peuple de Dieu, il devait prendre la responsabilité de sauver son peuple. Ry fiangonana rehetra manaraka ty fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Asa mieritreritra mihitsy ianao hoe irery raha sanatrika tojo olana na tojo ady mafy takany nahazo ny zanaka Israely. ne pense pas que tu es seul si tu rencontres des problèmes ou de grands combats comme les Israélites. Raha tena olon'Andriamanitra tokoa ianao, Si tu es vraiment un peuple de Dieu, raha tena manana Jesosy mitoetra ao anatinao ianao, si tu as vraiment Jésus qui est en toi, dia tsy hamelana ho rery zany Andriamanitra. Dieu ne va jamais te laisser seul. Na inona zava-misy satria anao tsy rery zany ianao tompoko. Quelles que soient les situations que tu affrontes, tu n'es jamais seul. Mba dineo angeny tantaran'i Joseph e. Regarde bien l'histoire de Joseph. Nieritreritra fe ianao hoe navelan'Andriamanitra ho rery Joseph. Est-ce que tu crois que Dieu a laissé Joseph seul? Tamin'izy ho samboron-dralany ary natsipon-dralany tao anaty lavaka. Quand ses frères l'ont attrapé et l'ont jeté dans le puits, Dia mieritreritra fe ianao fa navelan'Andriamanitra ho rery izy tamin'izany. est-ce que tu crois que Dieu l'a laissé seul en ce temps-là? Tamin'izy namidiny-dralany ho andevy tany Egypte dia mieritreritra fe ianao fa navelan'Andriamanitra ho rery izy tamin'izany. Quand il était en Égypte, est-ce que tu crois que Dieu l'a laissé seul en ce temps-là? Napakay no mpanao ratsy ihany koa Josefa dia nalefa tana mpigadrany mieritreritra fe ianao fa navelan'Andriamanitra ho rery izy. Joseph a aussi été envoyé en prison. Et est-ce que tu crois que Dieu l'a laissé seul? Tsy mamela ny olona ho rery zany Andriamanitra. Dieu ne laisse jamais son peuple seul. Ireo zavatra ratsy mitsango amin'ny fiainanao dia tsy milaza fa irery ianao. Toutes les mauvaises choses qui se passent dans ta vie ne signifient pas que tu es seul. Averiko indray raha tena olon'Andriamanitra ianao ary manana Jesosy ao anatinao tsy ho rery zany mihitsy ianao. Je répète encore que si tu es vraiment le peuple de Dieu et que tu as Jésus en toi, tu n'es jamais seul. Misy teny izay nataon'Andriamanitra any bokin'i Isaia any 7:7-15-12. Il y a une parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Nilaza Andriamanitra hoe mety manadino zana aminao ny vehivavy ozy izy. Dieu dit, est-ce que la femme qui allaite oublie son enfant? Mety manadino zana aminao ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'izay naloko ny kibony.
Est-ce que la femme qui allait peut oublier son enfant et ne pas penser à celle qu'elle a enfantée? dia hoy Andriamanitra hoe eny mety manadino ihany izy fa izao Jehovah Andriamanitra reo tsy mba manadino anareo. Et Dieu a dit, oui, elle peut oublier, mais moi qui suis votre Dieu, je ne vous oublierai pas. dia amin'ilay ty fahenambin'ny folo dia nilasa Andriamanitra hoe ianareo olona efa vita tomboka vatsa eo an-tanako. Et au verset 16, Dieu a dit, voici, je vous ai gravé sur mes mains. Rehefa olona manaritra ty fotoan-dehibe ity. Chers assemblés qui assistaient à ce grand culte, sambatra nge isika olon'Andriamanitra tonga eto hoe nous sommes vraiment heureux, nous qui sommes le peuple de Dieu, qui sommes ici. tena sambatra be mihitsy Nous sommes vraiment heureux satria amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika tsy maintsy mamonjy atsika Andriamanitra manoloana ny olana. parce que en tant que peuple de Dieu, Dieu doit toujours nous sauver devant les problèmes. Zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Josefa taty aoriana. C'est ce que Dieu a fait à Joseph plus tard. Tsy takatry saina ny fifaran'ny Josefa lasa mpanapaka tao Egypte. Joseph était devenu décideur en Égypte. Tsy efa hainareo be ve le tian'ny faminaniana nampitonian'Andriamanitra ny Isaia mpaminany. Est-ce que vous ne connaissez pas déjà la prophétie que Dieu a donnée au prophète Ésaïe? Andao ke vakitsika ny Isaia toko fa 2:20 2:10 sy ny 1:20. Nous allons lire Ésaïe chapitre 41 versets 10 à 11. Zao mivoasoratra hoe asa matahotra ianao fa mombanao aho ary izay mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao. Mampahiranao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako. Iny omenitra sainga iay zay rehetra mitsakana ho fahavalinao ho tsinitsinina izy eny ho levina zay miady aminao. Il est écrit, n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront, ceux qui t'intentent un procès. Tsy maintsy manamarina ny teny nataony io ny tompon'Andriamanitra tsy toriavana. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant doit justifier cette parole, bien-aimé. Tsy maintsy marininy io teny io eo amin'ny olona zay efa azy. Il va certainement réaliser cette parole sur son peuple qui lui appartient. Dia ho famonjena zany Israely aza dia zao zava-nisy. Et pour secourir les Israélites, voici ce qui s'est passé. Niantso amin'ny sesy ny tompon'Andriamanitra tsy to. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a appelé Moïse. Ary nisy zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny sesy mba ho ataony. Et Dieu a demandé à Moïse de faire quelque chose. Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Le Seigneur Dieu a dit en ce temps-là, Ry Mosesy mpanomboka, Moïse, mon serviteur, inga ho ambony ny tananao miaraka amin'ilay tehana. étends ta main avec ton bâton Makanesa eny amoron'ny ranomasina ianao. et va devant la mer. Dia ainjily eo ambony ranomasina ny tananao miaraka amin'ilay tehana. Étends ta main devant la mer avec le bâton. Sara roa io ranomasina io mba ho tonga tanimaina aminjeko ny zanak'Israely oliko. Fends cette mer en deux pour qu'elle devienne sec pour sauver mon peuple les Israélites. Zany no teny nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy malokana. C'est la parole que Dieu a dit à Moïse. Nahazo teny spesiala tamin'Andriamanitra mihitsy Mosesy. Moïse a reçu une parole spéciale venant de Dieu. Zany teny spesiala nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zany no antsoina hoe Rema. Cette parole spéciale que Dieu a donnée à Moïse s'appelle le Réma. Teny manokana ho an'ny Mosesy le izy. C'est une parole particulière pour Moïse. Ka rehefa nahazo an'izay teny zay Mosesy Et quand Moïse a reçu cette parole, dia tsy nisalasala, il n'a pas hésité, tsy nirorosaina. il n'a pas douté. Avy hatrany dia nandeha araka le teny nataony Mosesy, nataon'Andriamanitra. Il a marché selon la parole de Dieu. Nakeny amoron'ny ranomasina Mosesy tamin'izay fotoana zay. Il est venu auprès de la mer en ce temps-là. Ny fantatry Mosesy mantsy dia izao. Ce que Moïse savait, c'est ceci. Ny teny spesiala an'Andriama dia tsy maintsy tantaran'Andriamanitra. La parole spéciale ou le Réma, Dieu doit l'accomplir. Noho zany natsaka Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany miaraka amin'ilay tehana. Alors, Moïse a tendu sa main devant la mer avec le bâton.
vokatry zany nisy mifagagana. Le résultat, il y a eu un miracle. Nisaraka reo ny ranomasina mena. La mer s'est fendue en deux. Tonga tany maina le ranomasina. La mer est devenue sèche. Ary reo ny baiboly hoe lasa voavojy ny zanak'Israely. Et la Bible dit que les Israélites étaient sauvés. Andova kitsika ny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andimy fadimy ambin'ny folo hatramin'ny andimy fahavalo ambin'ny folo. Nous allons lire Exode chapitre 14 versets 15 à 18. Ary reo Jehovah tamin'ny sesa nahoana no mitarana amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ary ingao ny tianao dia hijiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary iny izao anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra netsika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba ny kalesiny sy mitaingina tsovaliny. Dia ho fantatra ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy mitaingina tsovaliny. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Et au verset 21 et 22, voici ce qui est écrit. Arrivitra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehovah an-dranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce que je veux vous dire à travers cette histoire, c'est ceci. Selon le thème, la puissance et l'autorité de la parole de Dieu, personne ne peut empêcher la parole de Dieu qu'il ne se réalise pas. Oui, même la création de Dieu ne peut pas empêcher la réalisation de la parole de Dieu. Mais la condition que Dieu attend, c'est que tu écoutes la parole, que tu crois et que tu obéisses. Moïse a reçu la parole spéciale, il a reçu le Réma. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité, il n'a pas douté, mais tout de suite il a mis en pratique la parole qu'il a entendue de ses oreilles. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu un miracle. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu un miracle. Aussi, pour nous tous qui sommes ici, ayez la foi quand Dieu parle, il l'accomplit, il le réalise. Deuxième exemple que je vous donne. L'histoire de Pierre qui a péché. Un jour, Pierre et son équipe ont eu un grand problème. Ils ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien reçu. Alors, ils ont décidé de rentrer bredouille dans leur village.
tamin'izay fotoana zay indrindra no nandalo teo amin'ilay toerana nanaovan'ny zareo asa fanaratona ny tombo Jesosy. En ce temps-là, Jésus est passé à l'endroit où ils étaient en train de pêcher Dia nanatona Petera manokana izy tamin'izany. et il s'est approché de Pierre. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, Et Jésus a dit à Pierre, Petera, Pierre, alaivo ny aratinao dia makanesa amin'ny lalindalina dia tsy pazo fa azo trondro be dia be ianareo. prends ton filet et va dans les profondeurs et tu auras beaucoup de poissons. Raha vao nandre zany Petera dia nanda. Quand Pierre a entendu cela, il a refusé. Nambarana tamin'i Jesosy hoe tompoko efatra amin'ny alina izay no nanarato fa tsy nahazo na inona indray mbola iverenanay anarato fa nindrono. Il a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien reçu, alors pourquoi nous reviendrons encore pécher? Kajo rehefa nandeha teo ny resaka Mais quand ils ont continué à parler, dia toka teny spesiala tamin'ny Petera, toka rema tamin'ny Petera le teny nataon'i Jesosy. la parole de Jésus est devenue une parole spéciale pour Pierre, une parole réma. Amin'ny maha-olona ny olona matsy dia sarotra be mihitsy ny nanaiky ny teny nataon'i Jesosy. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est très difficile d'accepter la parole de Jésus. Satria Petera sy ireo namany dia mpanarato. Parce que Pierre et ses amis étaient des pêcheurs. Ary rehefa zatra nanarato tao amin'io ranomasina io. Ils ont l'habitude de pêcher sur cette mer. Ity Jesosy zay niresaka tamin'ity kosa tsy izany fa mpandrafitra. Mais ce Jésus qui leur a parlé n'est pas un pêcheur. Any an-tanety no misy an Jesosy. Jésus ne se trouve pas à la mer. Dia ahoana moa no anaikan'ny Petera hoe olona mpandrafitra any an-tanety no teny aminy hoe makanesa any amin'ny landalina dia tsy paso ny aratinareo azahoana azan-drano. Et comment est-ce que Pierre pouvait croire que Jésus, qui n'est pas pêcheur, leur commande d'aller à la mer et d'aller dans les profondeurs? Sarotra ny manaiky an'izany tompoko. C'est vraiment difficile de croire cela. Fa rehefa nitoy teo ihany ny resaka Mais comme ils ont continué à parler, dia avy hatrany le teny nataon'i Jesosy nivadika ho teny spesiala nivadika ho rema ho an'ny Petera manokana. la parole de Jésus est devenue une parole spéciale, une parole réma pour Pierre. Ary zany no antony atokan'ny Petera ny teny hoe kanefa no tenao ho alatsaka any ny arato. Et c'est pour ça que Pierre a dit, mais puisque tu as parlé, je vais lancer mon filet. Toka teny spesiala hoy aho toka rema ho an'ny Petera le teny natao Jesosy ka lasa izy nakany amin'ny lalina indray ka nanipy ny aratony. La parole de Jésus est devenue une parole spéciale, une parole réma pour Pierre, et il a jeté son filet. Vokatra dia tranga fagagana. Alors il y a eu un miracle. Nahita fo miasana Petera sy ireo namany. Pierre et ses amis ont eu du succès. Andao dia vakitsika ny Luka toko fadimy dia andininy faefatra manomboka eo zany manomboka amin'ny andininy faefatra. Nous allons lire Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Ary rehefa nitsatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa any amin'ny lalina dia latsaony ny aratinareo azahoana azan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe tompoko nandritry ny alina no nikelezana aina nefa tsy nahazo na inona. Ny teny an'izay teny izay Petera satria mpanarato no maniraka azy hiverina anarato indray tsy mitombony zany. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Kanefa no ny teninao indray tapa-kevitra aho hiverina anarato satria lasa rema lasa teny spesiala ho an'ny Petera le teny nataon'le mpandrafitra. Mais sur ta parole, je décide de jeter le filet parce que la parole de Jésus est devenue une parole réma pour Pierre. Dia vakitsika manoko amin'ny andininy fahenina. Et nous allons lire au verset 6. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony ary izy nanatrika namany zay teo amin'ny samokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary no fenony ny samokely ka efa saiky nilentika. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient.
Refiangonana manaraka zao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Marina be mihitsy ny lohahevitra le thème que nous avons est la fa misy vérité. hery sy fahefana ny teny zay nataon'Andriamanitra. Il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu. Tsy maintsy tanteraka ny teny spécial na ny rema rehefa Andriamanitra no miteny. La parole spéciale ou le réma s'accomplit certainement quand c'est Dieu qui a parlé. Fa ny condition ianao mino ary makatoa an'ilay teny. Mais la condition, c'est que tu crois et que tu obéisses à la parole. Dia araka ireo tantara roa no tantarako taminareo reo, Et selon ces deux histoires que je vous ai racontées, nazo teny spécial tamin'Andriamanitra Mosesy ary toy izany ihany koa Petera. Moïse a reçu une parole spéciale de la part de Dieu, ainsi que Pierre. Dia hitanareo tsara ny fagagana sy ny fahatantaran'ilay teny spécial rehefa ninona sy nakatoavina. Et vous avez vu le miracle qu'il y a eu et la réalisation de la parole spéciale quand elle a été obéie et mise en Eny ka pratique. mitiandroandroany ity amangetrika fanay masina dia azo teny spécial ihany koa ianao. Quand ce jour-ci, le Saint-Esprit nous visite et tu recevras aussi une parole spéciale. Azo rema ianao. Tu recevras un réma. Ry mpanompon'Andriamanitra rehetra tonga eto. Cher serviteur de Dieu qui est ici, Ry fiangonana rehetra manaraka izao fotoana izao. chère assemblée qui assistait à ce culte, Afaka ny azo teny spécial tokoa isika tahaka ny Mosesy sy Petera. nous pouvons recevoir une parole spéciale comme Moïse et Pierre. Ao anatin'ny fotoana zay amakitsika baiboly dia afaka ny andre teny spécial na rema avy amin'Andriamanitra ianao. Pendant que tu lis la Bible, tu peux recevoir une parole spéciale ou un réma de la part de Dieu. Ao anatin'ny fotoana anaovantsika fiara-mivavaka tahaka ny nataontsika teo dia afaka ny andre teny spécial na rema avy amin'Andriamanitra ianao. Pendant que nous assistons au culte, comme nous le faisons maintenant, tu peux recevoir une parole spéciale ou un réma. Ao anatin'ny vavaka ataonao manokana any atokantranonao any dia afaka ny andre teny spécial na rema avy amin'Andriamanitra ianao. Pendant la prière que tu fais dans ta maison, tu peux recevoir une parole spéciale ou un réma de la part de Dieu. Ao anatin'ny fotoam-pivavahana toy izao zay andrenesanao toriteny dia afaka ny andre teny spécial sy rema avy amin'Andriamanitra ianao. Pendant le culte où tu écoutes la prédication, tu peux recevoir une parole spéciale ou un réma de la part de Dieu. Sitrik'Andriamanitra mantsy ny teny amintsika manokana. C'est la volonté de Dieu de nous parler personnellement. Sitrik'Andriamanitra ny anome rema anao. C'est la volonté de Dieu de te donner un réma. Ary zany tenin'Andriamanitra manokana na rema zany dia misy hery sy fahefany. Et cette parole spéciale de Dieu ou réma a un pouvoir et une autorité. Ary tsy maintsy tantaran'Andriamanitra. Et Dieu va certainement le réaliser. Vavolombelona zany ny tantara Mosesy sy ny tantarany Petera. L'histoire de Moïse et de Pierre est un témoignage à cela. Ka hoy aho hoe engane ka isy teny spécial omen'Andriamanitra anao izy ny tonga eto ianao. Alors que Dieu te donne une parole spéciale à toi qui es ici. Ary mino andreny teny spécial ireny ianao fa hoefain'Andriamanitra. Et croyez en ces paroles spéciales parce que Dieu va les accomplir. Fa akoatra le teny spécial n'andrema Mais à part les paroles spéciales ou le réma, ny teny rehetra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity tompoko toutes les paroles qui sont écrites dans cette Bible dia teny misy hery sy fahefana avokoa. ont une puissance et une autorité. Fa ny condition dia hoe ianao mino ny teny voasoratra ato anatin'ity baiboly ity ka dia ankatoavinao tsy misy fisalasalana. Mais la condition, c'est que tu crois ces paroles qui sont écrites dans la Bible et que tu les mettes en pratique sans hésiter. Ary na tamin'ny taona firy no nilazan'Andriamanitra le teny dia marina sy tanteraka avokoa zany teny zany. Et quel que soit le nombre des années où Dieu a dit cette parole, il va toujours l'accomplir et la réaliser. Satria misy hery sy fahefana mandrakariva ny teny nataon'Andriamanitra. Parce que la parole de Dieu a toujours une puissance et une autorité. Eno tsara ke ty ohatra omeko anareo ity e. Écoutez bien cet exemple que je vous donne. Tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany
quand Jésus est passé sur cette terre, dia niantso olona mba tao apôstôly sy mpianatra Jesosy. il a appelé des apôtres et des disciples. Ary reo olona natsony ho apôstôly sy ho mpianatra ireo dia nirany mba hitory ny filazantsara, mba hivavaka any marary, mba nafaka ny olona azo merin'ny démonie. Et toutes ces personnes, il les a envoyées pour prier pour les malades et pour chasser les démons. Dia tantaran'ny baiboly fa lasa tokoa reto apôstôly, reto mpianatra satria efa nahazo teny tamin'i Jesosy ry zareo. Et la Bible raconte que les apôtres et les disciples sont vraiment partis parce qu'ils ont déjà reçu une parole de la part de Jésus. Vokatry zany maro be ny olona voavotsy, Le résultat, il y a eu beaucoup de personnes qui se maro sont be ny sauvées. olona sitrana tamin'ny aretina, Beaucoup de personnes étaient guéries. maro be ny olona afaka tamin'ny gadrany devoly. Beaucoup de personnes étaient délivrées des mains du diable. Satria nisy hery sy fahefana le teny nomeny Jesosy azy ireo. Parce qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole que Jésus leur a donnée. Fa ity ny mbola zava-mahagaga, Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. na dia efa nampiakarina ho any an-danitra aza Jesosy, Même si Jésus est déjà monté au ciel, dia mbola misy hery sy fahefana foana le teny nambarana tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. il y a encore une puissance et une autorité dans la parole qu'il a donnée aux disciples et aux apôtres. Satria tantaran'ny baiboly na dia efa nampiakarina ho any an-danitra aza Jesosy, dia izy ireo mbola nanohy nitory ny filazantsara, nivavaka any marary, nanafaka ny olona azo ny herin'ny démonie. Parce que la Bible raconte que même si Jésus est déjà monté au ciel, les disciples ont continué à prêcher l'évangile, à guérir les malades et à chasser les démons. Dia tsy niova mihitsy ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany, Et les choses n'ont pas changé en ce temps-là. fa izay zavatra rehetra nitranga tamin'ny fotoanandro nandalova Jesosy tety ambony tany, dia mbola nitranga taorinany niakarana Jesosy tany an-danitra. Tout ce qui s'est passé pendant que Jésus était sur terre s'est encore passé quand il est monté au ciel. Andao dia efa kitsika ny asy apôstôly toko fadimy andimy faha 12. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Dia andiny ny fadimy ambin'ny folo sy ny fahiny ambin'ny folo indray. Versets 15 et 16. Ka dia nentiny olona tena an-dalam-biasa ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba hisy ho azo tadidy Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorin'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Io teny izay nivakina io dia manambara fa tena misy hery sy fahefana ny teny zay nataon'Andriamanitra na ny teny nataon'i Jesosy. Cette parole que nous avons lue confirme qu'il y a vraiment une puissance et une autorité dans la parole de Dieu ou la parole de Jésus. Ka hoy aho hoe mino ny teny voalasa ato anaty baiboly ity ianareo ka dia ankatoavy. Alors je vous dis, croyez en la parole qui est écrite dans cette Bible et mettez-la en pratique. Minoa ny teny voalasa amin'ity baiboly ity ianareo aroka hiankina aminy sy hiantehitra aminy ianareo. Croyez en la parole qui est écrite dans cette Bible et appuyez-vous sur ces paroles. Marina fa tany aloha be tany no efa niteny an'ilay teny Andriamanitra na Jesosy. C'est vrai que cela fait déjà depuis très longtemps que Dieu a dit ces paroles. Fa nolay teny misy hery sy fahefana dia indro fa mbola azon'Andriamanitra amarininy izany amin'izao vaninandro misy antsika izao. Mais parce qu'il y a une puissance et une autorité dans ces paroles, Dieu peut encore l'accomplir en ce temps-là. Raiso amin'ny finoana le teny nambaran'ny anjely Luka toko voalohany andimy fafito amby telopolo. Reçois avec foi la parole que l'ange a dit dans Hoy ny Luc anjely tamin'izany chapitre fotoana izany 1, hoe verset fa tsy izy 37. tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. L'ange a dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Inona moa ny antony matoka anay masa nivavaka ny marary masa mamoaka démonia amin'izao vaninandro izao.
Pourquoi nous osons prier pour les malades et chasser les démons à notre époque actuelle? Satria fantatray ary nonay fa ny teny nataon Jesosy tany amin'ny 2 arivo taona lasa tany dia tena mbola misy hery sy fahefana manakakehitriny. Parce que nous savons et nous croyons que la parole que Jésus a dite il y a 2000 ans passés a encore une puissance et une autorité même actuellement. Inona moa ny ato matokanay mampahiranareo hoe manaova fanatitra satria le teny nataon Jesosy tany aloha tany hoe omeo dia mba omena ianareo ary fatra tsara sady ahitsana no afantatra ka omena anareo. Pourquoi nous vous encourageons à donner des offrandes? Parce que Jésus a dit, donnez et vous recevrez une bonne mesure pour vous. Mino azany teny nataon Jesosy zany izahay na dia efa tany aloha be tany aza ka dia any an-tananay anareo. Nous croyons en ces paroles que Jésus a dites, même si cela fait depuis très longtemps, et c'est pourquoi nous vous exhortons à cela. Mitovy amin'izany ihany koa hoe fa maninona moa zahay manentana anareo mba hanao am-pahafolokarena. Et c'est la même chose. Pourquoi nous vous exhortons à faire la dîme? Enina dia efa tany aloha be tany aza Andriamanitra no niteny hoe entina am-pahafolokarena anareo fa hosokafaka varavaralanitra dia ho tahiko anareo. Oui, même si c'est déjà depuis les temps anciens que Dieu a dit, donnez votre dîme et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Satria izany teny zany dia misy hery misy fahefana manakakehitriny. Parce que dans ces paroles, il y a une puissance et une autorité même actuellement. Tsy miova lay Andriamanitra ray dia tsy miova tak'izany akeo ny teny izay nataon'Andriamanitra. Dieu le Père ne change pas et sa parole ne change pas non plus. Tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia tsy miova tak'izany akeo ny teny izay nataony Jesosy. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne change pas et la parole de Jésus-Christ ne change pas non plus. Tsy miova ny fanahy masina dia tsy miova tak'izany ny teny voalaza anaty ity Baiboly ity. Le Saint-Esprit ne change pas et la parole de cette Bible ne change pas non plus. Fa ny ankatan'Andriamanitra amintsika dia isika mino an'ilay teny ary makatoa an'ilay teny. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous croyons en cette parole et que nous la mettons en pratique. Ny ankatan'Andriamanitra amintsika ihany koa isika mijoro eo ny atren'Andriamanitra dia manohitra ny fanafiana ataony devoly eo amin'ny saintsika. Ce que Dieu attend de nous aussi, c'est que nous nous tenons devant Dieu et que nous nous opposons aux œuvres du diable. Mila manohitra ny devoly isika. Nous devons nous opposer au diable. Satria ny devoly dia mpandaikatra any am-boalohany ary mbola mandaikatra amin'izao. Parce que le diable est un menteur depuis le début et il ment encore jusqu'à aujourd'hui. Engany ka manga zao fiangonana izao fanahy masina. Que le Saint-Esprit visite cette église. Ary ho maro amintsika ne no azo teny spécial na azo rema. Et que plusieurs d'entre nous reçoivent des paroles spéciales au Harema. Ary dia hitondra fahagagana ho anao zany. Et cela va apporter un miracle dans ta vie. Engany ka isan'ireo fiangonana mino sy mankatony teny voalaza ao anaty ity Baiboly ity isika. Que nous soyons parmi les églises qui croient et qui mettent en pratique la parole de la Bible. Ary tsy anaiky vozogozona mihitsy ny finoantsika. Et que nous n'acceptons pas que notre foi vacille. Amin'ny anarana Jesosy zay rehetra misy mankatoa ahita fagaganana izy. Au nom de Jésus, que tous ceux qui croient et obéissent reçoivent un Ahita miracle. fagaganana ianao. Tu recevras un miracle. Andaboliteka mafan'Andriamanitra. Acclamons fort pour le Atao Seigneur. mafy teka ao. Acclamons plus fort. Halleluja. Alléluia. Tamin'ny herinandro azy ao nisy olona jiro vavolombelona teto. La semaine dernière, quelqu'un a témoigné ici. Ny fijorona vavolombelona nataony dia ny fagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanany. Il a témoigné sur un miracle que Dieu a fait sur ses enfants. Nisy herininy zanany. Son enfant a fait une Dia hoy le maladie. dokotera mpitsabo hoe tsy maintsy didina io. Et le médecin a dit qu'on doit l'opérer. Fa tsy nanaiky mihitsy le ramatoa reniny hoe ho didina le zaza. Mais la mère n'acceptait pas que son enfant soit opéré. Tena korotana mihitsy le sain'izy vady tamin'izany. Et il ne savait pas comment faire en ce temps-là. Dia tateorina mbola verina tany ny dokotera ihany ry zareo. Et plus tard, ils sont encore revenus vers le médecin. Dia mbola teny le dokotera hoe fa maninona ianareo no mangataka tahaka izao fa tsy maintsy didina io zaza io. Et le médecin a dit, pourquoi vous prenez du temps? Cet enfant doit être opéré. Ary niteny mihitsy ary le dokotera hoe aza mankaty amiko intsony ianareo raha ohatra ka tsy ho didinareo zaza io.
Et le médecin a dit, ne venez plus vers moi si vous n'allez pas faire l'opération. dia mazava ho azy moa fa miverimberana kombroko ry zareo mba haka fampahirezana sy hanaovana vavaka manokana. Alors, ils sont venus dans mon bureau pour recevoir un encouragement et une prière spéciale. dia ina moa ny antony natoka nampahera azy ireo sy ny vavako an'le zazy. Et pourquoi je les ai encouragés et priés pour l'enfant? Satria mino aho fa misy hery sy fahefana ny teny zay efa nataon'i Jesosy hoe sitrano marary. Parce que je crois qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Jésus. Quand il a Antony dit tsy io fa guérissez teny les nataon'i malades. Jesosy Et la parole de Jésus ne change pas. dia nataoko ny vavaka. Et j'ai prié. Dia tamin'ny farany dia mbola niverina tany ny dokotera indray zareo. Et à la fin, ils sont encore revenus vers le médecin. Fa tapa-kevitra izy mivady fa tsy maintsy hodidina le zazy. Ils étaient décidés à faire l'opération de leur enfant. dia raina ny tompo fa taoriana ny vavaka farany nataoko azy rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly izy gaga ny tany fa levona lay kista lay hernie tao amin'ny kibo le zazy. Que Dieu soit glorifié. Après la prière que j'ai faite, quand ils sont allés à l'hôpital, le médecin était étonné parce que le kyste ou l'hernie a disparu. Noterizy izy mivady any le taratasy voalohany hoe misy hernie ny zaza ka tsy maintsy hodidina. Les parents ont gardé le papier où c'était écrit qu'ils devaient faire une opération de leur enfant. Ary mbola noterizy mivady any le taratasy milaza hoe levona lay hernie tao amin'ny kibon'le zanany. Et ils ont aussi gardé le papier qui disait que l'hernie dans le ventre de l'enfant avait disparu. Zany témoignage zany dia manambara hoe misy hery sy fahefana ny teny nataon'i Jesosy na dia teny efa tany alobe tany azy. Ce témoignage confirme qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Jésus, même si ce sont des paroles qu'il a annoncées il y a très longtemps. Nisy vehivavy anankiray ihany koa mpivavaka ato amintsika nanantona. Il y a aussi une femme qui prie avec nous et qui s'est approchée de moi. Raha tonga tao amin'ny borako izy dia nitomany mafy be mihitsy. Elle était dans mon bureau et elle fondit en larmes. Hoy izy hoe mifona pastera fa nanota aho. Elle a dit, pardonne-moi pasteur, j'ai péché. Dia vokatry ny fahotako pastera dia lasa misy tumera ao amin'ny tramonjazy. Et à cause de mon péché, il y a une tumeur dans mon ventre. Dia tsy mitsahatra mandeha ny rà. Et je ne cesse pas de saigner. Ary nampitomany ahy dia fata tsara hoe ny tumeur ao amin'ny tramonjazy zay hivaty ho kansera dia mamono mahafaty ankoatran'ilay fanentanana. Et elle savait très bien que les tumeurs peuvent entraîner la mort. Tena nitomany be mihitsy izy tao amin'ny borako. Elle a vraiment beaucoup pleuré dans mon bureau. Dia tahaka ny nataony Mosesy Et comme Moïse a fait, nampahery sy nampitaka azy no nataoko. je l'ai encouragée et je l'ai fortifiée. Nanao zay ampitombo finoana ny nataoko. J'ai tout fait pour augmenter sa foi. Tsy nanameloko azy aho hoe ianao tena vehivavy ratsy fitondrateny. Je n'ai pas accusé que tu es une femme qui se comporte mal, Ianao dia vehivavy tena ratsy ato amin'ity fiangonana ity. que tu es une femme qui se comporte mal dans cette église. Tsy nanameloko azy arak'izany aho Je ne l'ai pas condamnée comme fa cela, nampahery azy. mais je l'ai encouragée. Niteny fotsiny taminy dia hoe mibebary ianao satria nanota tamin'Andriamanitra. Je lui ai dit, repens-toi parce que tu as péché devant Dieu. Dia hoy aho hoe lazao amin'Andriamanitra fa tsy hanota intsony ianao. Et je lui ai dit, dis à Dieu que tu ne vas plus pécher. Dia nivavaka ho azy aho. Et j'ai prié pour elle. Dia nitsofoky rano izy mba ho sitrana. Et je l'ai bénie pour qu'elle soit guérie. Dia niandry aho tsy nanatona intsony izy. Et j'ai attendu, elle n'est plus revenue. Dia afaka andro vitsivitsy sary ray volana latsaka teo eo. Et après quelques jours, ou environ un mois, Dia nanatona tao amin'ny borako indray izy. elle est venue dans mon bureau à nouveau. Dia hoy izy tamiko misaotra pastera fa rehefa nataony ny akao dia levona tanteraka lay tumeur tao amin'ny kiboko. Et elle a dit, merci pasteur, parce que quand on a fait l'échographie, la tumeur dans mon ventre a Fa disparu. nanena moa no nivavaka ho azy. Pourquoi j'ai prié pour elle? Satria fantatro fa na dia tany alobe tany aza no nitenyny Jesosy hoe samy marary dia fantatro fa misy hery sy fahefana niteny nataon'i Jesosy. Parce que je savais que même si cela fait depuis très longtemps que Jésus a dit, guérissez les malades, il y a une puissance et une autorité dans cette parole. Koa amin'ny anaran'i Jesosy
hositranina daholo ianareo rehetra zay marary toka eto. Alors au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades soient guéris. Na inona rehetra misy eo fiainanao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Quelles que soient les maladies que tu as, tu es guéri au nom de Jésus. Ary ny herina démonie namatotra anao hatramin'izay ho afahako amin'ny anaran'i Jesosy. Et les puissances du diable qui t'ont enchaîné depuis toujours, je les délivre au nom de Jésus. Ho afahako amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Je vous délivre au nom de Jésus. Ary satria mino aho fa misy hery sy fahefana ny teny nataon'Andriamanitra ao anatin'ity baiboly ity. Et parce que je crois qu'il y a une puissance et une autorité dans la parole de Dieu qui est dans cette Bible, Dia tsofoko rano ianareo ho tahina be amin'ity taona ity. je vous bénis pour que vous soyez vraiment bénis en cette année. Ho tahina izay manao amainina mafy be. Vous serez bénis abondamment. Mbola mafisiko ilay teny nataoko taminareo kasiny amin'ny Joseph. Je confirme encore la parole que je vous ai donnée concernant Joseph. Ny devoly dia miezaka manararoatra ny zava-misy ao fiainanao. Le diable essaie de profiter des situations dans ta vie, Fa ianao tsy irery zany tompoko. mais tu n'es pas seul. Tsy irery zany ianao e. Tu n'es pas seul. Ka dia resy ny teny izay marako aminareo. Et reçois cette parole que je vous Ho annonce. tahina tokoa ianareo. Tu seras vraiment Ho béni. tahina amin'ity taona ity. Vous serez bénis en cette année. Andao hiteka mafy be isika. Clamons très fort. Alléluia. Alléluia. Zao azy andao hivavaka isika. Nous allons maintenant prier. Dia ao anatin'ny mivavaka irantsika manao. Et pendant la prière que nous allons faire, Ianareo any atokantrano ihany koa tiako hivavaka miaraka aminay. vous tous qui êtes en ligne, priez aussi avec nous. Dia ao anatin'ny mivavaka irantsika manao eno tsara fa misy aminareo azo teny spécial. Et pendant la prière que nous allons faire ensemble, écoutez bien parce que certains d'entre vous ont Ah, des Réma. paroles spéciales. Dia Des mino rémas. an'izany teny zany ianao fa dia ho arak'izany no tanterako ny fiainanao. Croyez en ces paroles parce que c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Dia mivavaka ihany koa ianao dia lasa hoe mino ny teny voasoratra rehetra ao. Prie aussi et dis que je crois en toutes les paroles qui sont écrites. Mino ny teny voasoratra ho misy hery sy fahefana ao. Je crois que les paroles qui sont écrites ont une puissance et une autorité. Andao ary a tonga dia hivavaka isika rehetra mpitarika fiderana maka toerana ty anoloany. Nous allons maintenant prier et le groupe de louanges peut avancer devant. Samy mivavaka arak'izay fanentanana ataoko izay ianareo. Priez selon ces exhortations. Sokafa mivavantsika tsiraray avy. Ouvrons notre bouche. Tena sokafa mivavanao. Ouvre vraiment ta bouche. Na dia olona vaovao azy ianao toka eto. Même si c'est la première fois que tu es ici, Sokafa mivavanao dia andao hivavaka isika. ouvre ta bouche et prions. Ambarao amin'Andriamanitra ny etaetanao fa ianao dia azy. Montre à Dieu ta soif que tu lui appartiens. Fa azo rema ianao. Tu recevras un réma. Azo rema ianao. Tu recevras un réma. Toy izy mivavaka tompoko. Continue à prier. Toy izy mivavaka tompoko. Continue à prier. Andriamanitra raiky malalo. Cher Père Céleste, Amangy anay rehetra toka eto any ny fanenao masina. que ton esprit nous visite tous. Ary laza aminay ianao fa tsy rery zany izahay no Jesosy. Et tu vas nous dire que nous ne sommes jamais seuls grâce à Jésus. Ary mivavaka aminao amin'ity androandroany ity. Et je te prie en ce jour Hiasa eo aminay ny fanenao masina. que ton esprit travaille sur nous, Ka azo teny spécial izahay. que nous recevons une parole spéciale, Azo rema izahay. que nous recevons un réma, Ho toka fakakana ho anay zany. que cela devienne un miracle Ho pour nous, toka fakakana ho anay zany. que cela devienne un miracle pour nous. Andriamanitra, Père, mino teny ao anaty baiboly izahay. nous croyons en ces paroles dans la Bible, Fa misy hery sy fahefana zany teny zany. qu'il y a une puissance et une autorité dans ces paroles, Ka dia ekenesaka toavinay. et nous obéissons à ces paroles. Aneo zavatra amin'lehibe sy mahagaga anao androany. Tu vas faire quelque chose de grand et Ho d'extraordinaire. ataonao zany aujourd'hui. Andriamanitra. Tu vas le faire, au Ho Dieu. ataonao zany Andriamanitra. Tu vas le faire, au Dieu. Toy izany mivavaka ho antsika rehetra toka eto. Continuez à prier, vous tous qui êtes ici. Maginy isika rehetra tompoko. Gardons le silence. Ny famindrapon'Andriamanitra ny ho aminareo fiangonana. Que la miséricorde de Dieu soit sur l'Église. Aneo fahasoavana lehibe amintsika rehetra ny tompoandriamanitra androany. Le Seigneur Dieu va nous manifester une grande grâce. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatsoa omen'Andriamanitra kanefa le olona tsy mendrika akory. La grâce, c'est un bienfait que Dieu donne et que nous ne méritons pas.
androany no jesosy dia omen'andriamanitra zavatsotsika rehetra. Aujourd'hui, grâce à Jésus, Dieu va nous donner des bienfaits. Fandao hodiozantsika ny fiakofana eo anatren'andriamanitra. Mais continuons à nous prosterner devant Dieu. Tsy hoe miondrika fotsiny no ataonao, Ce n'est pas que tu te penches seulement, fa tena mifatoka tokoa ao amin'andriamanitra. mais tu te focalises vraiment en Dieu. Ary ny fo amam-panahinao rehetra dia manome voninahitra an'andriamanitra. Et ton cœur et ton esprit donnent gloire à Dieu. Aza mierikerika tsy eroy ianao foka hifantoka tsara ao amin'andriamanitra. Ne te retourne pas à droite et à gauche, mais focalise-toi sur Dieu. Ao anatin'izany reto mpitarika viederany reto anao le ira hoe avo indrindra ianao. Et les conducteurs de louanges vont faire le chant. Mbola itony ny asa lehibe sy mahagaga ataon'andriamanitra ao anatin'le hira. Et Dieu va agir pendant ces chants. Anome teny spécial ho anao andriamanitra. Dieu va te donner une parole Anome rema ho spéciale. anao izy ao anatin'le hira. Dieu va te donner un réma pendant le chant. Aondre ny lohanao apetrao fonao ny tanana. Penche ta tête et mets ta main sur le cœur. Misaotra tompo mamaky anay ny faneno masina. Merci Seigneur, que ton esprit nous visite. Aoka hifantoka tokoa ianao. Concentre-toi. Apetrao eo fonao ihany ny tanana aroka hifantoka tsara ao amin'andriamanitra ny fo amam-panahinao rehetra. Mets ta main sur le cœur et concentre-toi sur Dieu. Misaotra toy makasitraka anao ao. Merci Seigneur. Mbola kipiany masinao dia apetrao eo amin'ny fonao tananao.
Continue à fermer les yeux et mets ta main sur le cœur. Misotranao any amin'ny famindram-po lehibe omenao an'ity fiangonana ity. Je te remercie pour la grande grâce que tu donnes à cette église. Misotranao ihany koa ny amin'ny fahasoavana izay ho tanteranao amin'izao fiangonana izao. Je te remercie aussi pour la bénédiction que tu donnes à cette église. Eo ny atreanao ny lazako fa sambatra ny olona tonga ty ato androany. Devant toi, je te dis que les personnes qui sont ici sont heureuses. Ka dia misotranao ao Andriamanitra. Et je te remercie, ô Dieu. Miorika ato natreanao ao. Je suis devant toi. Je m'incline. Magaga ianao. Tu es merveilleux. Mahay zavatra rehetra ianao. Tu fais des miracles. Misaotra tompo. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Que la gloire soit à Dieu. Dia amin'izao fotoana izao tsika andao hivavaka ho an'ireo zanakitsika hanao fanadinana CEPE amin'ny talata ho avy izao ka dia mandroso ianareo ankizy voakasika izany tokava ty anoloana. Et maintenant, nous allons prier pour nos enfants qui vont faire l'examen CEPE la semaine prochaine. Vous pouvez avancer devant. Reo zany ny zanakitsika zanaka fiangonana hanao fanadinana amin'ny talata ho avy izao. Ce sont nos enfants, les enfants de l'Église qui vont passer un Koa examen. amin'ny anaran'i Jesosy hitahan'ireo zazy ireo any Andriamanitra. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ses enfants, Ho toloran'Andriamanitra saina ireo zazy ireo. que Dieu leur donne l'intelligence. Ho tanteraka ny voasoratra fa ho lohan'ireo olona ireo Cela va se réaliser, ce qui est écrit, qu'ils seront à la tête. apetrao amin'ny fonareo ny tanana azy. Mettez votre main sur le Tsika cœur fiangonana kosa nangatanana makaty anoloana. et l'Église va tendre la main devant. Andriamanitra rany malalo Cher Père Céleste, ndreto ny zanaka fiangonana voici les enfants de l'Église. hanao fanadinana amin'ny talata ho avy izao. Ils vont passer l'examen la semaine prochaine. Hanao CEPE Ils vont faire le CEPE. koa amin'ny anaran'i Jesosy Et au nom de Jésus, ho tahilo manokana izy ireo. que tu les bénisses particulièrement. Tsy atahotra, Qu'ils n'aient pas peur. tsy hitebiteby Qu'ils n'aient pas peur. fa nanafinoana Mais qu'ils aient la foi. fa hita azy tokoa ianao. Que tu les bénis. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Et au nom de Jésus, tsy mahazo manao na inona inona amin'ireny devoly le diable ne pourra rien faire contre eux. fa ho vita somatsara ny fanadinana ataony Mais ils vont réussir l'examen qu'ils ary vont ho faire. tafita izy rehetra Ils vont avoir du succès. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dia ho tahin'ny tompo ianao rakizy. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Dia ny filazana manaraka azadiny amin'ny 12 ora na amin'ny 2 indray ny fotoana eto. Et notre prochain culte commence à midi. Zay zany tompoko dia tahin'Andriamanitra isika rehetra androso madame Lala. Que Dieu nous bénisse tous.